Hitako fa tena isan'ny zava-doza indrindra eran-tany hoe kristianina nefa tsy faly akory. Enareo ave arak'izany hitako fa ny kristianina tsy faly dia tena fatiantoka tena hitako hoe zany tena zany aza toa tsy azo lazaina anaty feza teny roa samy hafa akory. Fananana sy fahatezerana maro tany amin'ny taona talohany tamin'ny diako miaraka amin'Andriamanitra izay hitako amin'izao fa ay tsy tokony ataoko ka izany. Ka tena tsara matetika rehefa afaka mandeha makany am-pianarana mifatsony hafa ianao. Ka androana te resaka aminareo mikasika ny fifandraisana lalan'Andriamanitra satria na hainonareo na tsy. Arakaraky ny fifandraisanareo kaiky amin'Andriamanitra no mahalalina ny fifandraisanareo manokana amin'ny ihany koa ary manokana amin'tika hoe ianao sy izy irery ihany. Rehefa lalina ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra dia mia matahotra anao koa ny devoly. Ka averiko eto indray zany, rehefa lalina, rehefa miakaiky, miamanokana, rehefa miamahitsy, rehefa miamivaingana, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia mia matahotra anao koa ny devoly. Tsy haiko aloha raha manelingela ny devoly loatra rehefa isan'ireny karazana fikambanana izay izahantsika ianaranareo fomba tsy mpivavahana izay tsy dia misy fifandraisana am-po ireny isika nefa isika tsy tena mahitsy amin'Andriamanitra dia hitanareo tsaroko tsara tamin'ny taona maro lasa izay tamin'izaho nihevitra hoe izaho tsy nihevitra hoe teny amin'Andriamanitra izany satria izaho tsy tena te hiresaka mikasika izany ary tena adala mihitsy taloha hoe fahain-daholana eny zavatra. Fa nilainy amiko dia ny anokafako ny vavako hiresaka aminy mikasika izany. Ary izaho mino fa ny fanalahidy roa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia haiko fa hitanareo ny olona miataka kely foana amin'ilay teny hoe mifandray akaiky dia tonga dia mamarina an'izany. Hainao. Andriamanitra te hanana fifandraisana akaiky, lalina, manokana, tia, mientana foana, matanjaka, te hifandray aminao izy fa teo namanao izy. Maha-kristianina nge tsy lalana herinandro makany am-piangonana e. Fa mila faranantsika izany. Tena kristianina ve ianao makany am-piangonana zany tsy mitenenina amiko. Mba raiky mpitia amin'i Jesosy ve ianao? Mba mandeha amin'ny fankatoavana ve? Ary manina moa ianao no mandeha any am-piangonana? Makany ve ianao azo ny fitahinao? Zany dia hoany ankany fitahiko tena mila maka fitahiko. Sa ianao mandeha any mba ho fitahina? Ianao ve mandeha miaraka miaina amin'ny olona dia miorina amin'ny teny sy ny fideranan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra? Za aloha tsy mino hoe ny fiangonana dia manaitra ny olona araka ny tokony ho izy. Fa tena feno aizina ny velany ihany. Ary fotoana tokony handretantsika jiro izao. Sika ny fahazavan'ny izao tontolo izao fa betsaka ny olona manadiny fandretana ny jirony. Ka sika zany tena mila isika rehetra, za koa ao anatiny, sika tena mila mimatotra tanteraka koa mikasika izay mitrangy eto tany sy izay mitrangy eo fiainantsika ary mamantatra fa sika dia hijoro alohan'Andriamanitra amin'ny fotoana iray dia hanao tatitra ny fiainantsika. Ary tsy mikasika ny lanitra sy ny elo zany ny vonjena tamin'ny fahasoavana sika, fa tsy ny fahatsarana fa za tsy te handany fotoana, tsy te handany fotoanan'Andriamanitra, za tsy te ho isan'ny olona tsy mamokatra izany, za tsy te hoe te haka toerana fotsiny, za tsy te handany andro ifamaly amin'Andriamanitra ny amin'ny zava-dratsy. Sika mila fotoana fanekena zao, fotoana tokony hankatoavana zao, fotoana tokony hiamatotra amin'ny zavatra izany zao dia mba miamarina amin'Andriamanitra. Ary za mino fa roa amin'ireo fanalahidy fototra amin'ny fifandraisana akaiky sy manokana amin'Andriamanitra. Firy aminareo no mitady zany? Eny ary. Hitako fa ny fanalahidy roa dia fahamarinana, marina sy mahitsy amin'Andriamanitra. Fa aza miemotra, aza manao izay karaza-tsehatra eo amin'ny fiainanao izay ho anao rery sy ny tsy hamelanao an'Andriamanitra izany sehatra izany dia hoe ianao hoe tsehatra izany Andriamanitra, zavatra hafa. Izay rehetra, ny zavatra rehetra, Jesosy nazy hoe ny zavatra rehetra izay andray dia ary izay rehetra ananako dia andray. Fa raha manana karazan-javatra ianao izay miazona anao ka tsy hamelanao an'Andriamanitra amin'izany sehatra izany, heveranao hoe tena haiko tsara daholo izany sehatra izany, fa tsy fantatrao mihitsy izany hoe tsia ny zavatra rehetra. Fa mila izy ny voalohany amin'ny zavatra rehetra. Ka ny marina, fifandraisana amin'Andriamanitra
vavaka isika manao fa ny vavakantsika afatsika ho zavatra zay tsy izy de lasa adidy zany lasa fahanerena fa ny vavaka resaka atao amin'Andriamanitra resaka atao amin'Andriamanitra mahitsy tahaka ireny firesana amin'ny namany ireny fa tsy manao zay etaladalana tsy voatery anovany feonao ianao rehefa mivavaka ianao ray masino ary nandre olona nanao zany ohatrany hoe feo hafa izy rehefa miteny de feo hafa indray rehefa mivavaka fa za aloha mihevitra hoe Andriamanitra zao vita am'izay ve ny ianao za ihany Andriamanitra Joyce ndray fahamarinana sy fotoana raha tianana fifanankekezana amin'Andriamanitra ianao de mila manona fotoana zany ary milaza aminareo fa raha tsy manena ianao zany ianao de lasa ny zavatra foana zay tsy azonao mihitsy ianao amin'ny fiainanao de izy zavatra tsy ho ampy koa aminao satria raha tsy manana toerana voalohany amin'ny fiainanao Andriamanitra mba ino kely angahy tsy afa-po amin'izany mihitsy sika efa ianareo zao ny filazana nefa tena marina mihitsy misy toerana bangizay ao anatsika ao ary tsy misy mety afa-tsy Andriamanitra ihany tsisy toerana any ampiasana afaka apetraka ao tsisy namana lehilahy na vehivavy tsisy vady lahy na vavy na zanaka na namana na toeram-piasana tsy misy petrapola betsaka na trano tsara tsy misy mety ao zany afa-tsy Andriamanitra zay rehetra lazain'Andriamanitra atsika de asoa antsika zao tena faly mihitsy nahita fa mampinde manana hery sika nankany am-piangonana ny fotoana maro fa tsy nisy olon-tena zany ka de niaina fiainam-paharesena foana za de olona andeha ho any an-danitra fa tsy nanana fifaliana teo amin'ny fiainako de nankalaiko tamin'olo zany hitako fa tena isan'ny zava-doza indrindra eran-tany hoe kristiana nefa tsy faly akory enonareo ave arak'izany hitako fa ny kristiana tsy faly de tena fatiantoko zany tena hitako hoe tena zany teny roa zany aza atao tsy azo lazaina anaty fehezanteny roa samy mihafa akory satria ny zavadrehetra zay any Kristy de mahafaly daholo ny fahotantsika de voavela de manana marika fanomboana vaovao ianao famonona vaovao amin'ny Kristy de manana fanantenana koa hitanareo zany zao tena ohatrany tsy midika fa tsy manana olana sika fa isika manana Andriamanitra manana azy sika hitanareo ny olona milaza foana hoe tena nandalo ty indray za de andalo zao misaorana Andriamanitra na nandalo ianao ary tsy ndraikidraikitra tany anaty toerana zay tsy nahatavavoakanao tany za koa taloha nandalo an'ity de nandalo an'izao de indray andro ny tompona metraka ataopoko hoe andalo zavatra ianao fa mifalia isaorana izy tavavoaka isaorana izy raha ohatra sika ka tsy mandalo manao zay andalovan'izany fa tsy misy an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mety manana olana ianao fa hoana ny tianao ananana azy tsy misy an'Andriamanitra fa tsy tsara zany amen ka tena mila mianatra nyo matotra tsara sika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra Andriamanitra manome hery atsika zany de azo avy amin'ny fifandraisana lalina aminy nandany taona maro nikikika tamin'ny devoly azy zany hoe nikikika sy ny teny azy mandrapany tsy nisy feo atsony nefa zany mbola tsy nahazo fandraisana ihany fandray andro de nikasian'Andriamanitra rehefa nanao laino iveriko fa fivavahana fa nikikika fotsiny betsaka de hoy izy hoe manina moa tonga atao tsaiko ny eritreritra hoe manina ianao raha mianatra de mijery ny fomba fiadin' Jesosy amin'ny ara-panahy izy tsy nanana olana tamin'ny devoly zany zany hoe rehefa tonga tao amin'ny tanàna ray izy lasa ny devoly za tsy tia ho avy any Phoenix herinandro aloha zany de tabataba ny devoly mialohan'ny triko teny fa rehefa tonga de tiako andeha ny devoly amen de rehefa miasinareo mila mitsoka miafina daholo ny devoly raha vao mametraka ny tongotrao amin'ny tany ianao amin'ny maraina ny devoly ray mila milaza amin'ny hafa hoe le retsy niala tamin'ny fandrindray izy tsy hitsangana indray izy fa tsy zany tsy hitanareo ny devoly de ny devoly de ny devoly de ny devoly miresaka be loatra ny devoly sika ka raha mijery kely ny fomba fiainan'i Jesosy sika sy ny hoe izy tsy mba nanana olana tamin'ny devoly zany nandresy ny ady rehetra izy niatrika ny fakapanahy rehetra namoaka ny fandresena de anomboka hianatra karazan-desonaingana ianao fa tsy ho any amin'izany rehetra zany aloha fa mbola fianarana betsaka hafa mihitsy zany fa iray amin'ireo zavatra zay ho hitanao de hoe izy de mandany fotoana amin'ndray foana mandany fotoana miaraka amin'ny foana izy sika de ampahirezina amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra de haiko farana an-tany aho zao ka marina tsara daholo nareo raha ilaza hoe firy aminareo mana fahasairanana mandany fotoana ara-dalàna sy tsara amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manana fotoana tsarotra ianao mameno tena anao mbanao zany mety ny ankamaroany tanàna rehetra hitsangana daholo
ka raha ndevolo miady amintsika mafiny amin'izany zavatra zany ahoana moa no heveratsika izany zany hoe manina la izy no ohatran'izany hitanareo miteny amin'ny olona foana hoe tena faly fa mijery ny programa amin'ny teleako nareo fa tsy tiako atakalinareo Andriamanitra enareo avy aza misainy izao hoe hitanareo satria ianao mijery mpitoro teny amin'ny tele dia izay le fotoana amin'Andriamanitra faly afa mijery zao fandana zao nareo manantena fa hijany eto nareo amin'ny herinandro ity dia mbola ho eto ihany amin'ny fotoana manaraka afaka mankany am-piangonana dia mitoetra mahatoky dia miazakazaka mijery indray avy eo mbola verina ihany amin'ny manaraka mbola tonga soa ianao raha ho avy fa mbola tiako indray andany fotoana miaraka amin'Andriamanitra nareo fa tiako analany ankamonareo mpandriny nareo dia tiako hitady an'Andriamanitra nareo mialohan'ny ankanesana ity amen dia tiako andray noty nareo dia tiako hiaraka amin'Andriamanitra nareo dia atateraka izany noty izany satria hitanareo zao afaka manome zavatra ho anareo amin'izay ilainareo amin'ny fiainana izay any zavatra nareo androany rapitso rafakapitso sy ny andro manaraka sasany aminareo mety efa tonga taloha tamin'ny fianaram-pastera dia rahazo karazany zavatra maro ianao fa izay fotsiny ihany no azonao mandra-pakanesana amin'Andriamanitra amin'izany dia ilazanao hoe manana izany fahalalana lehibe sy teny izany fa tiako hiasa amin'ny fiainako izany ka Andriamanitra mitondra izany aminao ilazako fa tsisy dika ianao tsisy ianao arakasitrahako ny fanomezana menao ny olona sy ny fiatraikany aminay fa tsy mbola ianao ihany izany dia mangataka anao mba hanao izany miaraka amin'ny fiainako dia hanao izany hiasa sy hanome hafanambarana fa aza mba samy miaino karazana hafatra dia mody miaraka amin'ny planina teboka efatra ny amin'ny fomba heveranao fa hanovanao ny tontolo satria ianao manana fahalalana maro raha amin'ireo olonantsika lehibe izay hitako raha tia halalany maro nareo ary hitako mandrebetsaka sika dia mamatotra be fa tsy misy milentika amintsika mihitsy zany hoe ireo olona raha ny televizion sy ny radio sy ny CD sy ny DVD ary ny zavatra rehetra misy amin'ity fireneny ity afaka mandre afatra 20 samihafa ianao anatin'ny 5 andro ary azo antoka fa takatsika fa tsy misy amin'izany mba tena lasa mivaingana amintsika satria mila mandinika zavatra sika dia mila mianatra sika dia mila miditra lalina ny anatintsika any izany eno daholo izany fa rehefa mihaino zavatra nareo izany dia tahakany hoe ohatray izany ve dia mila zany zany ka tena lehibe tamin'ny fiainako ka tsara aminao no mandray noty amin'izay razay dia avy eo zany ilaina ianaranao lalina dia ilainao andehanana amin'Andriamanitra ilazanao hoe zao mila mianatra lala ity koa tena mila mianatra dia mila mitombo tena mila mijery ireo tenindreo tena mila mijery ireo soratra masindreo tao amin'ny baiboly tsisy tahaka izany fianarana manokana izany mihitsy aza manakalo ny fianarana manokana amin'ny famelana olo-kafa izay nianatra izany amin'ny mahananao foana amen lehibe Andriamanitra ary manana planina tsara ho an'ny fiainanao izy sady mpiara-miasa aminao fa tsy hanao ny zavatra rehetra ho anao izy anomeanao ny hery sy ny fahafana manao izany izy anomeanao ny fahendrena anaovan'izany izy fa tsy hanao ny zavatra rehetra ho anao izy fa ilaina manao ezaka ianao dia mila manana faharetana dia mila miorina tsara dia mila mandany fijanoana an-dalana dia misy karazany zavatra eo fiainanao izay mila alefanao andeha zavatra izay ilaina ataonao nefa tsy tianao atao zavatra izay tianao atao nefa mila jana amin'ny fanaovana azy fa isaky ny tsirairay avy amin'ireny dia ampifaly anao ao aoriana izay tsy hitanao koa izay azonanao ny tenanao tsy misy fifehezana amin'ny ankehitriny izay mahafaly izany fa tsy maintsy ao aoriana kely foana fa isy olona hevitra izany ao aoriana kely ao satria hitanareo zao tsy maintsy ho avy foana izany na nonao na tsy fa tsy maintsy ho avy ny fotoana alleloia Efesianina 4:10 Andray soratra masina vitsy dia hanaporofo aminao fa Andriamanitra niady adinao raha misafidy ny amelatra fifandraisana akaiky aminy ianao raha feziny izany dia mahereza ao amin'ny tompo ao ka mpaherezina amin'ny fifandraisana ao aminy fitambarana dika hoe ray izany fomba ray avy izany iresahana mikasika ny hoe lavitra izany lalina akaiky fifandraisana manokana amin'Andriamanitra raha manome anareo mifamaritana mikasika ny teny lalina dika izany hoe tafiditra mafantatra ny atsipiriany Andriamanitra te hitraminy atsipiriany rehetra amin'ny fiainantsika re olona tsaroka ao tamin'Andriamanitra nikasika fiainako tany amin'ny taona 7 dia nameno aho tamin'ny fanany sy nikasika tamin'ny fomba mahagaga
ny momba an'Andriamanitra rehetra lasa nivangana tamiko de tena miteny amintsika izy. Za malala olona betsaka matahotra rehefa milaza zany ianao de hitanareo za zany lasotriny hoe tena jimony am'zany a. Fota amin'ny conférence ray de miresaka mikasika teny zany any amin'ny fomba izay nitenen'Andriamanitra resaka tamika de niteny izy de hitanareo le olona nitsangana nanaraka de nahatsiaro toy ny mila mitondra fananarana zany. Za zany tsy nanakorotany olona rehetra. Ahoana moa no amakino amin'ny Baiboly nefa tsy eritreritra hoe Andriamanitra miresaka amintsika. Zany hoe Andriamanitra mitarika antsika de manoro izy. Tsy hoe mandre feo eny foana sika aritako fa zany heveriny olona fa zao heverinao fa izy ary ianao zany manana linina direct avy any an-danitra. Zao ny ondrika mahalala ny feo ary tsy manaraka feon'olon-kafa akoatra izy. Raha mahalala ny teny sika de afaka mandrian'Andriamanitra sika ary haiko fa marina zany satria rehefa nikasika ny fiainako Andriamanitra tamin'ny taona 70 tany tsy nitady izay henona avy amin'Andriamanitra zany fa tsy fantatra akory azy hoe afaka manao zany ny olona ray. De nanomboka nandria avy amin'Andriamanitra ary tena faly mihitsy, tena tsy hitako izay nanaovako ny tenako. Fa hitanareo zao ny andro ny Sahan'ady de Zoma de lalao tany amin'ny liny Baolina Zasdef de ny Lalina de Enokely. Tiako asehoanareo ny fandrin'Andriamanitra ifanakaiky aminareo. Fifandraisana aminao ange tsy hoe resaka ara-panahy fotsiny ihany fa lina amin'ny antsipriany fiainanao rehetra Andriamanitra, ny zavatra vidinao, ny fanadiovana ny trano, fahalona menaka fiara, familiana fiara amin'ny fiatsonana, fahalona ny taty zanakao, fa zany resaka fifandraisana lalina. Fa te hiditra amin'ny zavatra rehetra mahakasika anao izy de mila mijanona amin'ny fanakanana azy ianao heveranao fa hoe izy tsy mirarany amin'izany. Ka ny lalao Baolina zay ny Zoma alina. De za tsy nitady teny avy amin'Andriamanitra mikasika amin'ny Baolinako. Zany hoe tsy haiko akory ny fanaovana an'izany fa nandre tao anatin'ny fanahiko manina ianao tsy mangataka amiko anampy anao ilalao. Za ndray tsy anao an'izany. Zany hoe zao nanana saina zany hoe Andriamanitra de voatokana ho an'ireny loza manokana sy zavatra tena ara-panahy ireny fa Baolina. De avy eo anandre zavatra tahaka ny hoe manina ianao raha mba mangataka hanampy anao hanamboatra volo mba hampijanona anao amin'ny fakistina. Ka zaho zany hoe tsy hitanao zay hevitra amin'izany fa mba Enokely azafady tsy ho azonao tsaina mihitsy mampafaly amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra rehefa misikotra fotsiny ianao ka mamatatra. Fa izy de lina amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao mba heno ihany izay zavatra ezako lazaina. Fa raha hoe roa fotsiny zavatra ampianariko zay tsy zany satria za mila zava-baovao amin'ny televiziona foana fa raha manao fanompona mandedeny foana zany de mitety fiangonana de mety itory afatra roa ty iray ty zao de fandehanana mpitiavana. Satria ankoatr'izany ny Baiboly de milaza fa izany didy lehibe indrindra ianao de ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny pitiavana be zany no itiavanao an'Andriamanitra, amin'ny anananao rehetra. Faharoa koa de tahaka izany ianao de tia namanao. Tahaka ny itiavanao ny tenanao. Fiangonana manana asa tokony atao sika. Misy zavatra tokony ho ataontsika mihitsy. Fotoana efa tokony hitombony zao. Amen. Tena misarika anareo mba hamantatra fa Andriamanitra tena te hiditra amin'ny antsipria fiainanao rehetra. Ajanony ny fanakanana azo eny velany foana. Fazazarainy zany ny fiainanao hoe ty aranofo de ty masina. Fa ny zavatra rehetra de masina daholo rehefa ao Andriamanitra. Mandeha mankany an-tsena ange tokony masina tahaka ny any am-piangonana ihany rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao eny amin'ny alehanao rehetra. Amin'izay misy ianao de te hanome teny fampahirezana ianao de te hanisy tsika eny amin'ny endrik'olona de te hampatsiaro tsara olona ianao de te hameno ny bangy ianao de te ho vonona maly zay antso misy foana mandehana mivoaka miasa an'Andriamanitra. Amen. Zany hoe afaka ny tenao faly mihitsy amin'ny fiainanao ianao zay tsy hitanao ny anaovana azy fa nanatanjona ianao. Ny tanjoko de ny hampamiratra ny azavako. Ny tanjoko de ny hanisy tsika eo amin'ny endriky ny hafa. Fa tsy ny hamono zavatra rehetra maraina miaraka amin'ny fahatezerana sy ny asa saina satria tsy arak'izay tiako daholo ny zavatra rehetra de manome an'Andriamanitra zavatra 520 ilaiko amin'ny andro mba hijanonako vavonjy.
mety misy olona aza mijery zao anao hoe tena Andriamanitra raha tsy mandray zavatra amin'ny herinandro ity raha tsy mahazo teny amin'ny herinandro ity Andriamanitra tena mety tsy afaka androsotsony azy ao fa tenao ihany zany zao de raina ny tompo afaka mijery ianao tiavo Andriamanitra tiavo ny olona amen ary ianao koa de olona ka mila tiavinao ny tenanao fifandraisana tena tsy hita teraka tsy sy alahelo wow manana izany ao am-po foana de mifankazatra amin'izany tena akaiky mizara ny zavatra miaraka ny finamanana fitambarana singaroa fa mahereza ao amin'ny tompo ao ka hery ianao amin'ny fifandraisanao aminy alaiva ao aminy herinao de ilay hery zay tsy hay toanana ao aminy de hita feo avokoa ny fiadin-drehetra fiadin-piady maherin'Andriamanitra izay atolony mba hahafahanareo mifahatra tanteraka amin'ny tetikady rehetra na fiandevoly amin'ny tanantsika fa ahoana ary nanaovantsika zany mahereza ao amin'ny tompo ao ka mpaherezina amin'ny firaisana sy ny fitambarany ary ilay fifandraisana lalina ao aminy fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrana miatrika fahavalo amin'ny nofo fotsiny ihany fa miady amin'ny fanapahana sy ny hery fa ilay lohany amin'ny fanahy izay mpanjaka zao tontolo izao sy ny famaizinana de ireo fanaratsy rehetra mandendeha eny amin'ny rivotra laza zavatra aminareo misy zavatra betsaka mitranga eny amin'ny tontolo tsy hita maso izay adintsika misy tontolo tsy hita maso izay tena mitombona tahaka ny tontolo izay hitantsika fa misy ny fiarovan'Andriamanitra eo misy ny anjely maro miaro antsika fa misy aratsiana sy ratsy maro koa ary hery demoniaka izay te hanohitra antsika ary milaza anareo zao tsara aminao no mitafy ny fiadiny mazava ka isaky ny mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra ianao de mitafy an'i Kristy sy mitafy zany mazava zany mitafy natiora vaovao ianao de tsy hitan-devoly izay anaovana anao ny hazavana manarona anao ny manajamba azy ao amin'ny aizina izay velomany raha mianatra amin'ny fanaovana izany ianao raha misy mandratra anao mandany fotoana amin'Andriamanitra fa aza mifosa azy de tantara amin'olona efapolo izay tsy afaka nampy anao akory za tsy miteny hoe diso miresaka amin'olona mampiasa olona Andriamanitra isaorana izy fa mampiasa antsika ao amin'ny hafa ihany koa sika mandeha lavitra telefona mamaika antsika raha tokony amin'ny seza fiandrianana fenao ny tokony namanao indrindra rehefa mahatsiary mekiva ianao manatona azy rehefa tezitra ianao rehefa very ny hafalianao de mila mamela heloka ianao mihevitra hoe tsy vitanao antsoe Andriamanitra hanome hery sy ny tanjaka ilainao izy de ianao hoe Andriamanitra tsy andao an'ity toeram-pivavahany ity mandra-panomezana ho an'ny fahasoavany voake de anao ny sitraponao sy anaja olona arak'izay tianao anajako azy ireo marina mila mivavaka ianao satria mitady resaka ara-panahy foana tsy voatery mila toerana manokana ianao fa afaka midirery ianao anatin'ire toeram-pidiovany-dreny aza vadiko zao nandray ny batisa ny fanamasina tamin'izy 20 taona tany anaty efitrano fidiovana tany ampiasany fa tsy matahotra zavatra oatra zany fanamasina tena tsy atro zany fa mifona tena mety azo fombiazana amin'izany tsy haiko aloha fa tsy manany anana zany aza fa manao zay atakaranareo fotsiny zany hoe masina sy mahatalanjona sy mahagaga manao ana loatra moa zany hoe Andriamanitra zay tena masina sy mahagaga ary mahery no tonga taty hoy izy hoe za andeha hidinany tena efa ampiaza efa andeha hidinany de izy hoe fa tsy andaonao na afoy anao kanefa ombanareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperana zao tolo zao re olona zay nanantsika matetika de jamby sika ka tsy mahitsy zay efa eo de varinina amin'izay lalovantsika de tsy haitsika raha hotafavoaka zany mandra-piveriny Jesosy mila ny fitsaratsika sika efa vitako taolo zany efa tena leon'izany manao ty izany foana any farany any teny hoe Andriamanitra mila ampianarinao amin'ny fanaovana izao tsara amen